noho ny fisian'ity rivo-doza Tsedza ity dia namoaka fanambarana amin'ny tsy fisian'ny fampianarana manerana ny nosiny avy amin'ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena. Saika efa tonga tany an-dakilasy avokoa ireo mpianatra vao nampidiny tany an-tsekoly androany maraina. Noraisin'ireo tany an-tsekoly ny fanapahan-kevitra amin'ny fampidina azy ireo taorian'ny fandefasana fampilazana nataon'ny ministera fanabeazam-pirenena izay nanambara fa tsy mianatra avokoa ny mpianatra manerana nosy androany noho ny fisian'ny rivo-doza Tsedza. Ny faritra Analamanga manokana moa izay isan'ireo faritra nazo ny filazana loza amin'ny tatao na lokomena. Tsikaritra raha ny fanamarihana ireo mpampianatra teto andrenivohitra fa tsy vitsy tamin'ny ray aman-dreny no nisafidy ny tsy handefa zanaka izy ireo any an-tsekoly na dia mbola tsy nisy akory azy amin'ny fampilazana. Isany amin'izany teo anivon'ny EPP Akorondrano. Ny fipetraindraisina moa zany dia fa miolana mihitsy zany hoe tsy maintsy ho ampidina ny ankizy satria ny ankizy atelinay any amin'ny faritra iva feno rano be daholo no mody ka raha ohatra mbola ijojo ny olana dia sarotra be ny fandehanan'ny mody efa niomana tamin'izany mihitsy zay androany zany ka ny rantso moa dia efa niteny ny avin'ny andriamatoa lehibe ny fampianarana zany hoe dirainina tana Analamanga zany ny teny dia izay efa mpimanana mihitsy aloha rehefa hody reto izy reto satria farany zay tsy misy ampatelo ny mpianatra kory ny tonga teto nefa izay miditra ny fipilatsaka rehefa amin'ny fito mbola ampatelo ny tonga eto. Nisy tamin'ireo tany an-tsekoly avy amin'ny sekoly tsy miankina no safidy ny tazona mpianatra an-dakilasy nandritra ny tapakandro maraina noho ny fatsapan'izy ireo fa taraiky loatra vao nivoaka ny fampilazana avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ny amin'ny tsy tokony isy ny fampianarana tamin'ity andro ny androany ity. Namafisin'izy ireo moa fa maro amin'ny mpianatra ny mangy alohany amin'ny fitora maraina ny tokantran'izy ireo raha andeha hamonjy fidirana an-dakilasy nefa ny ora nanaovana fampilazana dia efa nioatra ny tamin'ny fitora maraina.